ireny vaovao ireny fa pejim-baovao ahafantateraka ny ena ny tany fijidian'ny rovan'ny Manjakamiadana ho an'ireo mpizahatany vahiny. Olona mavitrika kosa nefa ny malagasy tonga hijery izany vaky vavolombelon'ny tantara izany. Ero jerentsika indrindra ny sary. Neny nisan'ireo mpizahatany vahiny tonga nitsidika ny rovan'ny Manjakamiadana satria manodidina 500 hatramin'ny 200 eo. Nisan'izy ireo ankehitriny raha toka avy telo en'izany talohan'ny krizin'ny 2024. Mahatratratra 4 isan-kerinandro kosa nefa nisan'ireo malagasy tonga mitsidika ny rovan'ny Manjakamiadana ary tonga hatramin'ny 300 zany rehefa faran'ny herinandro. Mavitrika zany ny olona rehefa fotoanan'ny vakansy, rehefa fotoana vakansy le fialan-tsasatra lehibe iny. Fa rehefa miditra indray ny mpianatra zany dia vitsy. Isan'ireo mavitrika mitsidika ny hivakoka toy itony ireo avy any ambanivolo sy avy any amin'ny faritra. Isan'izany Andriamato Roger, raim-pianakaviana avy any Befandriana Avaratra izay mitondra ny zanany teny amin'ny rova. Mahafinaritra amin'ilay izy fotsiny mitondra ny zanany mandeha teny mandalo aty izay avy le Befandriana Avaratra. Tamin'ny mbola kely moa zany tao fa tsy dia fantatro loatra fa izy mba io dia fa tsy dia misy zavatra loatra ary tantaram-pirenena vakoka firenena. Amin'ny ankapobeny dia rindrina sisa amin'izoro no hitan'ireo mpitsidika eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Sofa misy an'ity ramatoray izay mivarotra carte postale mifehy tantaran'ny mpanjaka sy ireo foto-drafitrasa maro samihafa nanamarika ny fiainana tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Dia ny fanadidina mikasika indrindra ny rovan'ny Manjakamiadana iny ary tompo-kilasy tongovavy no manakatona ny fotoana ny fampalalana vaoantsika tamin'ity alina ity. Ny famorisana indrerintsika ho amin'ny rahampitso veloma tompo-kilahy veloma tompo-vavy. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena. Manolotra anatin'ny vaovao.